Tavaverina eto amin'ny logité isika ary hanoy avy hatrany ny fampalalam-baovao ijerin'ireo actu amin'izay. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Fantatrary fa ny tomboisa ireo nametraka ny taratasy firotsahako fidina teny amin'ny HCC miisa 3 ireo kandida nanatanteraka izany tamin'ity androany ity. Anisan'izany taorina ny fametrahako taratasy kofidina nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia filarana 520 navita izany androany Ramatoa Bezaza Eliane izay natolotry ny Parti Social Démocrate de Madagascar na ny PSD fa 12 izany ny filoha teo aloha Ravalomanana Marka izay natolotry ny Antoko Tiko i Madagascar na ny team izany ary Andriamatoa Imbe Serge Jovial no larana fa 17 izay natolotry ny Antoko Antoky ny fivoaran'ny Malagasy na ny hoe AFIMA. Misa 17 arak'izany ireo kandida izay navita nametraka ny taratasy firotsahako fidina marihana fa amin'ny talata fa 1 ny volana aogositra izao amin'ny 10:00 no feptona farany hanaterana izany taratasy izany ny fitsarana momba ny lalam-panorenana nefa dia mamporisika ireo kandida tsirairay mba tsy hiandry ny feptona farany vao hanatitra izany atotana taratasy izany mba ho lamina. Fa vola madio ary azo avy amin'ny mangarahara io no takin'ny samy finina ho ampiasain'ireo kandida ho filoham-pirenena vonona ny hanasasa izy ireo raha toa ka misy ny vola azo avy tamin'ny tsy ara-dalàna ampiasana mandritra izany. Fanazavana no raisiny Rinandriamalala teo amin'ny fankantsarany Idôle Farakotiniaina. Tsara mazava hoe ahoana tokoa zany ny entitra ny avy eo anivon'ny sampandraraha mijisika ny famotsim-bola sy ny fanaraha-maso ny famatsim-bola ny asa fampiororona amin'ny fanaraha-maso ny vola iodina mandritry ny fifidianana filoham-pirenena. Entina ampiarana izany, hisy ny fampahafantarana ireo kandida ny lalam-pifidianana sy ireo lalàna mifehy azy mandritra izany. Amin'izao fampahafantarana an'ireo mpifaninana hovidiana rehetra mikasika amin'ny fepetra momba ny lalam-pifidianana sy ny lalàna hoentina amin'ny famatsiana ny fampielezan-kevitra dia manana anjara amin'izay samy finina amin'ny fanazavana an'ireo fepetra miantoka ny mangarahara. Tsitsitsy izy ireo amin'ireo vola maloto mihodina mandritra izany. Isy ny fifanankalozam-baovao eo amin'ny ratsa mangaga miasa amin'ny fifidianana sy ireo tompon'andraikitry ny samy finina. Takiana izy ireo ny sin'ny mangarahara sy ny tsy tokony sin'ny vola maloto ampiasaina amin'ny famatsiana ny fifidianana. Mbola manolo-kevitra ihany koa ary zay ny amina fepetra ara-teknika ny mety hanatsarana an'izay mangarahara sy fadiovan'ny vola mihodina amin'ny raharaham-pifidianana izay. Ary ny farany dia satria zahay dia sampandraraha miandraikitra ny fitsirihana sy fanasaziana ny fanaovana famotsim-bola dia manara-maso sao dia sanatria misy vola miditra vola avy amina fandikan-dalàna zany ampiasaina amin'ny raharaham-pifidianana na vola hoentina manao fandikan-dalàna ka ampandalovina amin'izay raharaham-pifidianana izay. Marina fa anisan'ny tanjona ny sin'ny filaminana mandritry ny fifidianana ny tsy isin'ny kolikoly. Fa nanamarika ny fa 770 taona nahazoan'ny fahaleovantena i Indonezia. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasan'i Indonezia sy Madagasikara izay efa nanomboka tamin'ny taona 1770. Midika izany fa mifaningotra ara-tantara sy ara-kolontsaina ny firenena rotonta. Manana ny fomba fijeriny kosa i Indonezia mikasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana. Dan seperti diketahui juga kita baca di koran. Izahay dia mensupporte tokoa ny fakatoavana ny fikarakarana sy ny fahatongavana izany mirary dia mirary tokoa ny fahatongavana izany fifidianana ao amin'ny taona 2024 ity. Se ohatra ny any Indonesia ihany satria ny Indonesiana ihany koa amin'izao fotoana izao dia mikarakara ny fifidianana ho filohan'ny Republika ny 2019 nanti.
fa iresaka vaovao mikasika ny sakafo indray isika satria dia miezaka manatsara ny sakafo sy ny tolotra misy ao amin'ny culina amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fivelarana amin'ny fanaovana karazana sakafo samihafa ny fanatsarana hoentin'izy ireo amin'izany isan'ny hita ao amin'ny culina amin'izao fotoana izao araka izany ny karazana sakafo vahiny sy eto an-toerana. Efa niforona nanomboka ny taona 2024 ny culina. Tamin'izany fotoana izany dia ny sakafo karazana snack vita amin'ny alalan'ny akoho na amin'ny teny vahiny hoe à base de poulet no tena nahafantarana azy. Amin'izao fotoana izao anefa efa mivelatra manao ireo karazan-tsakafo samihafa ny culina. Manao resaka restauration rehetra, manao plat gasy, plat européenne, ino moa fast food moa zany mijanona pizzeria dia manao glacier ato. Ary fomba avokoa ary manaraka ny fenitra sy fahadiovana tanteraka ny fikarakarana ny sakafo eto amin'ny culina raha ny hitanay tato amin'ny lakozian'izy ireo. Dia ny fahadiovan'ny sakafo efa tena ara-dalàna tsara, complet tsara ny fitaovana rehetrarehetra. Ny gant, cache-bouche, ny satroka, tennis sy ny rehetrarehetra zany dia manentana anareo andalo aty amin'ny culina hifato. Ankoatran'ny restauration dia ahitana ny lounge bar ihany koa ato, misy ho an'ireo tsy misotro alcool ary misy ihany koa ny natokana ho an'ireo mandray izany. Manao ny cocktail rehetrarehetra izay tadiavina dia misy ny cocktail sans alcool, ny karazana jus. Isan'ny vaovao ihany koa ny fanaovany culina ny service traiteur, izany hoe raha mikarakara mariage na fiancé na resaka lanonana samihafa dia afaka mikarakara sakafo anao ny culina. Tsy vitan'izay ihany fa misy efitrano malalaka azo andraisana izany lanonana tianao tanterahana izany. Dia manana salle anankiefatra zay mazaka 90 à 150 personnes andraisana an'izay événement zay fa zay koa nefa monsieur déplacé afaka manao zavatra domicile zay dia afaka miproposer salle mazaka katra 1000 personnes koa zay. Marina fa tsy voatery eto an-toerana ihany no afaka manjifa ny vokatra culina fa azo entina tsara amin'izay rehetra alehanao izany. Afaka manao livraison ihany koa anefa izy ireo ao anatin'izay. Misokatra isan'andro ny culina eto Maibahoaka Ivato ny alatsinainy, misokatra amin'ny 7 maraina hatramin'ny 7 alina, rehefa zoma, sabotsy, alahady kosa dia misokatra amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 alina. Manomboka ny volana septambra ho avy izao dia efa azon'ny rehetra ny mampiasa ny piscine sy ny lalao isan-karazany hita eto amin'ny culina Maibahoaka Ivato. Amin'ny sehatry ny kanto kosa dia efa nivoaka ny album vaovao ny tarika mars 4 entin'izy ireo indrindra namariana ny 520 taonany. Nisy araka izany androany ny fiaonany mivantana tamin'ireo mpankafy teny amin'ny akordiga isan'ny fandaharam-potoana ihany koa niseho antsehatra izay atao eny Antsahamanitra amin'ny alahady 24 ny volana aogositra. Taorian'ny teny amin'ny lasity Vandry ambom-pionan'ireo mpankafy mars 4 teto amin'ny akordiga androany. Ny larana sy ny fanotofana ny nakarango-poy miampy afatra kely ary niaranaka sary tamin'izy 7 mirahalahy isan'ny mandravitra ny tarika. Afaliana ho an'ireo mpankafy ny fionana mivantana tamin'ny mars 4. Za tena tia be an'zareo dia efa hatrambola kely mihitsy ny efa mihaino hira dia faly be. Mahafinaritra foana mihaino amin'zareo. Tena mahafinaritra sady milay. Natao indrindra ity hetsika ity hanamariana amin'ny fomba ofisialy ny fivoahan'ilay album vaovao XXV izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny mars 4. Le album zany misy hira 20 mahery, zany hoe double album, zany hoe anankiroa zany ny kapila ao anatiny dia ny hira mars 4 tao anatin'ny 520 taona ny siny dia ao daholo ny hira, zany hoe zany no fitinina ao anatin'le double album io zany ny mars 4 tao anatin'izay 520 taona ny siny zay. Fotoana tsy manam-paharoa niarana tamin'ny mars 4 ity showcase ity ho an'ireo rehetra tonga teto. Nahafahana ny aniko amin'ny sady ihany koa ny hafanana hoentin'ny tarika mandritra ny seho izay ataon'izy ireo afaka herinandro. Eny Antsahamanitra indray ary ny fotoana manaraka iarahan'ny mars 4 amin'ny mpankafy ny alahady 20 aogositra izao.
Tongava maro tsika rehetra ity ny seho farany eto Antananarivo amin'ity taona ity a. Be da be ny surprise vatolotray. Adiny telo be tsika miaraka. Dia aza tara. Ny 26 ny fotoanantsika ao Antsahamanitra dia fampisehoana tokana io a sady raitra ny fanomanana, raitra koa ny jiro, raitra daholo ny rehetrarehetra dia manasa antsika rehetrarehetra izay nakafy ny tarika mage 4 nanomboka tany amin'ny 92 ka hatramin'izao a dia manasa fa ho tsara ny fampisehoana dia manasa antsika rehetra tongava daholo. Izay koa no entrika miampita amin'ny maresaka avy any ivelany vaovao mampalahelo dia ny fahalasana ny sekretera général ny vondron'ny firenena mikambana teo aloha Kofi Annan teo amin'ny fahavalopolo taonany. Nodimandry ny sekretera général teo alohan'ny vondron'ny firenena mikambana Kofi Annan fanambarana avy amin'ny fikambanany sy ny fianakaviany Androany Sabotsy izay nampilaza fa nindaosy ny fahafatesany noho ny aretina nahazo azy ny tenany. Hopitaly iray tao Berne any Suisse no namoizany ny ainy. Hitantana ny vondron'ny firenena mikambana tamin'ny taona 770 hatramin'ny taona 420 Kofi Annan nampiavaka azy ny nahazo ny prix Nobel de la paix tamin'ny taona 2020. Ny vaovao iny ihany koa no mamarana ny fotoanantsika eto amin'ny logité hanaraka ny pazapainao afaka fotoana fohy ialana tsiny ny fahatarany fotoana noho ny fandaminana izay natao mamy fotoananao koa izahay ao anatin'ny logité du dimanche ho an'ny fandarana isan-kerinandro ary amin'ny alatsinainy izao ho an'ny logité amin'ny ankapobeny. Veloma tompoko. Telma, safidyko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Helena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly no fantenana toy ireo hanipitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Evena eto en pizzeria na Logité. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes.